Angie Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni Fampalalambao. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, qui se charme tel Suluarive. Luciano ni Fampalalambao. Fambolena korotany eto amin'ny firenena ny fipetrany raisy ny fanjakana momba ny fanakatsakanana ny hetsika ara-politika atao ankalamanjana toy ny fanakanana ny hetsika izay saika ataony antoko malagasy miara-miainga ao imito raha ampitso faraka amin'ny 20 ny volana aprily ho ireo mpanao politika. Hovahiny fampalalambavao an'io alina ny bureau politika MMM iresaka mahakasika ny fahitan'izy ireo ny fanakanana izay fahafahana mamoro vahoaka sy maneho hevitra izay. Tsy misy ny finiavana politika avy amin'ny fitondram-panjakana hiadiana amin'ny kolokolo eto Madagasikara hoy ny filohan'ny CSI na ny komite mitandro ny fahintsina. Antony iray mahasarotra ny fanasaziana ireo tompona ndraikim-panjakana tratra manao kolikoly ny tsy fankatoavan'ny commission de la mise en accusation eny amin'ny anteny meram-pirenena ny antota taratasy ahafahana mirosa amin'ny fanenjehana ireo tompona ndraikitra ireo ho iatran'ny CSI nandritra ny taritra 2024 teny Antaninarenina androany. Trateaka atao amin'ny fahadranomasy Mahajanga ireo mpitsoponena na Congolais 3 mianada saika andeha antsokosoko any amin'ny nosy Mayotte ny maraina teo. Tamin'ny fanadihadiana natao azy ireo no nahafantarina fa misy 520 ireo Congolais ireo no niara-dia saika hiazo ny nosy Mayotte saingy 3 ihany no sarona. Miova endrika ny fanolanana nataon'ireo mpanao ratsy eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana tsy ireo vehivavy kely intsony lasibatra amin'ny fanolanana ihany koa ireo zazalahy tsy ampy taona hoy ny teo anivon'ny fikambanana tsy miankina miaro ny zon'ny zaza tsy ampy taona. Ireto farany izay nandray an-tanana ary nitondra n'ilay zazalahy 20 taona nisy nanolana teny amin'ny hopitaly. Any ivelany olona 20 farafakely no namony ainy vokatry ny fifanosehana nandritra ny fizarana fanampiana ho an'ny mponina atao amin'ny sekoly iray tany Yemen no ny fasahiranana lalina iainan'ireo mponina any an-toerana efatra amin'ny taona 2024 mivelona amin'ny fanampiana ny ampahany betsaka amin'ireo Yemenita antony nampirohatra azy ireo hamonjy ity fizarana ity saingy izao tradoza izao ary avetrany ary ny antsiprindreo. Alaka misy faharoapolo ny volana aprily taona 2024 manatitra ny araba tomoko lasy tomoko vavy tonga sondra eto amin'ny fampalambavao amin'ny tsy alina ity ampitiavana no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany politika avy hatrany dia fambolena korotana eto amin'ny firenena ny fipetrany no raisy ny fanjakana momba ny fanakatsakanana ny hetsika ara-politika atao ankalamanjana toy ny fanakanana ny hetsika izay saika ataony antoko malagasy miara-miainga ao imito raha pitso faraka amin'ny 20 ny volana aprily ho ireo mpanao politika manapirofo ny fanomezana tombon-dany fitondram-panjakana ny fanakanana ny antoko hafa anatanteraka famoriam-bahoaka ankalamanjana ho ireo fiarahamonim-pirenena mitaky anafoanana ity fipetra sadasada ity araka izany ny rehetra amin'izao fotoana izao. Henri Florian. Mpiantsehatra ara-politika sy firaisamonim-pirenena ary antoko politika maro ankehitriny no mitaky ny hanafoanana na hampitoviana ny fampiarana ny fipetra makasika ny famerana ny famoriam-bahoaka nataon'ny fanjakana tamin'ny alalan'ny ministry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana ny daty ny farika amin'ny 30 ny volana martsa lasa teo fa no tohinana ny fenitra demokratika sy fanararaota nataon'ny fanjakana ity famerana famoriam-bahoaka ity toy ny fanakana izay nahazo ny antoko malagasy miara-miainga izay nikasany hikarakara hetsika ankalamanjana ny andro ny rapitso Zuma dedijadona no misy amin'izao fotoana izao hoy ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM malona ity fanakasakanana atao ny fanjakana ho an'ny famoriam-bahoaka ity. Tena amlona fanjakana mpanao didijadona isika efa hita meloha io fa olona tsy mataty zany faneho-kevitra tsy mitovy amin'izany reto ka mampiasa ny fahefa-panjakana anakatsakanana an'ireo olona mety tsy mitovy hevitra aminy na milaza ny zava-misy tsy ny hevitra akory
fa nilaza amin'ny zava-misy ty ady tovolarana amin'ny filoham-pirenena akorytsika marina loatra zany manao ny asa amin'ny filoham-pirenena fa isika ave de ifanambaky eto de ilaza fa tsy etsika ara-politika nataon'ny filoham-pirenena ohatra tao ambositra ahoana nilazanao an'izany fa zay nilazaiko hoe aiza re zany 5 taona lasa zay nitety amin'ny Madagasikara nanimbazimba ny mpitondra tamin'izany ary teo amin'ny kianjo io ny filoha tamin'ny zao fotoana zao fa tsy hoe niafina tany an-trano akory maro izy ireo nijory teo aiza ahoana aiza firenetsika miembotra ny firenetsika amin'ny lafin'ny demokrasia satria ny fahalalahana fototra ny fahalalahana maneho hevitra no sakanan'ireo ary lay boloky manantanteraka an'izany ho any amin'ny faritrany de miafina ao ambadiky ny zavatra tsy ara-dalàna ka de zay ihany ane mavoany reto mpiasam-panjakana ambony reto hoe ankoatra io nanamafy ny firaisamon'nym-pirenena avy amin'ny safidy fa fanomezana tombon-dany ho an'ny fanjakana ny zava-misy amin'izao fotoana izao ary efa miendrika ho fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana sahady tokony avela malalaka ny rehetra ny ho ny hevitra mba tsy isia ny fitanilany tahaka ny zava-misy ankehitriny fa manao ny antokony eo amin'ny fanjakana ny olona izay lany amin'ny fanjakana dia tokony avela malalaka amikoa satria zay ny égalité des chances ary zay ny tenako hoe raha voady zay dia tokony hitarana lavalava ny campagne électorale ary zay mampatonga nilay manao sosikevitra trany hoe tokony hiverenana ny lalam-pifidianana satria tsy tomombana le tsy manome égalité des chances ho an'ny tsirairay avy zao dia fahita li zany zao fa mamety tombony bebe koa ny fitondrana ny antokony fitondrana amin'izao fotoana zao ny famerana ny fahafahana mikarakara etsika ary manome bahana konkoa anareo zay karazana atao hoe investiture pré-campagne ihany filazanareny rehefa tsorona marina aleo to mahitsy fa zay ngamany hoe tsy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena konkoa iny satria mamepetra ny fahafantsara ary zay ny antony ary mibokevitra amin'ny firaisamonina iraisam-pirenena ny partenaire technique financier zay namoaka an'iny koa manotohina fahafahana ny démocratie ivelatra eto Madagasikara zay raha ny fanazavana efatra amin'ny taona 2014 no nahitana fa manitsakitsaka lalam-panorenana ny filoha amin'izao fotoana izao efatra amin'ny taona 2014 ane ny filoham-pirenena no milaza mipabe maso hoe tsy miraharahan' zany lalàna zany nitsangana niaraka tamin'ny candidat député izy nitsangana niaraka tamin'ny candidat maire izy tao Tomasina ankehitriny izy raha atao digny andava de tsisy enatra tsy misy fanajana ny lalàna ary fanajana ny lalàna ny fanajana ny vahoaka hoentinao andre matofiloha ka tsy mahatsapa an'izay hoe sarao fa zay nitakiny lalàna zay mahale ray aman-dreny ny mpitondra rehefa tsy manasaraka amin'izay ianao de tsinitsiniavin'ny olona ko mahatonga ny fitonam-panjakana eny hatramin'ny filoham-pirenena tsinitsiniavin'ny olona anatin'ireny fomba fanehoan-kevitra rehetra de manao ny tsy mety ianareo ny fitaratra re ka dia manahirana miafina foana hoe manao ny asa amin'ny filoham-pirenena tsisy olona mbakaina eto hoe tsisy olona bato eto akory fa de andeha ny fotoana raha iverenana ny tantara isan'ireo filoham-pirenena nome toerana malalaka ahafahana maneho hevitra ny filoha dederatsiraka tamin'ny taona 90 teny amin'ny koma 7 hektara sy teny amin'ny kianjany 3 me nalalaka ihany koa ny fanohin-kevitra nandritra ny fitantanana ny filoha Zafy Albert ankoatra ireo namela malalaka ny olo-pirenena nanao ny fanehoan-kevitra teny amin'ny kianjany Ambodatovo ny filoha Marc Ravalomanana ary novan'ny filoha Andrajoela ho kianjany demokrasia ny anarana tamin'izany fotoana izany nandritra ny fotoana nitondrany filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina namela malalaka ny filoha Andrajoela namory olona sy nitety faritra maro ny mpitondra fanjakana nanomboka ny volana martsa tamin'ny taona 2014 mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena nalalaka sy afaka namory vahoaka eraky Madagasikara ny filoham-pirenasa amin'ny fotoana izao ary tsy nisy nisakan-sakana nataony le mpitondra fanjakana tamin'izany ary afaka naneho hevitra tena mikanjany 3 me ihany koa ireo solovam-bahoaka 7 amin'izao fotoana izao manjaka ny faramparepa-efana ataon'ny mpitondra sakan-tsankanana avokoa ny fanehoan-kevitra rehetra kalamanjana ataon'ireo antoko politika manohintohina ny demokrasia araka izany ny zava-misy ankehitriny ary efa nanaovan'ireo antoko politika sy ny firaisamon'nim-pirenena ary ireo masovo vahiny monina sy maintsy eto amintsika fanamariana farany teo
Ivagny eto amin'ny fampalalambavao ny baro politika ny MMM resaka makasika izay fandrarana famorim-bahoaka sy fahafahana maneho hevitra izay rehefa avy eo fa anoizatsika ny fampalalambavao dia tsy misy ny lalàna mandrara sy mametra famorim-bahoaka eto amin'ny tany sy ny firenena ho Tabera Andriamanantsoa ministra teo aloha no sady administrateur civil misotro ronono baikitsotro zao avy amin'ny filoham-pirenena no arahan'ireo tompona ndraiky mpanjakana amin'izao fotoana ho ity farany ka anaovany antso avy amin'ireo administrateur civil toazy ampiatra ny tena voalaza ny lalàna. Amin'ny alalan'ny endrika maro samihafa ankehitriny no isehoany antson'izay ataony mpitondra fanjakana ho an'ireo antoko politika sy ny mpanao politika eto amintsika. Ny fanakasankanana ny famorim-bahoaka indray no isehoany izany amin'izao fotoana izao. Nanamafy ny administrateur civil misotro ronono Tabera Andriamanantsoa fa mahamenatra ny note no resin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministerany atany sy ny fitsinjaram-pahefana farany teo ireny ary mampiatra baiko avy amin'ny filoham-pirenena fotsiny ihany ity ministra ity. Sy ny ministra no manao zavatra fa ny avary amin'ny présidence araka ny baiko ny président dia lasa hitanao ireny ministra rehetra fa mitena araka ny baiko ny filoham-pirenena dia zao araka ny baiko fa ireny tena fahotana lehibe misy ireny nataon'ny ministre intérieur ireny fa sy fatao. Ny lalàna dia mazava tsara misy mahazo mamoro olo ny antoko politika adidy ny fazakana misécuriser ary manodidina mandefa oleny mba sisy débordement. Zany moa zany ataka administrateur civil dia tena mahamenatsy misy reny noty nataon'ny intérieur reny fa io moa baiko ny avy amin'ny filoha moa izy igny dia sy mena siny zany la ministre intérieur nanao an'iny na izy nanao an'iny ane zao fantany fa sy mety iny fa sy mesy nanao izy. Ny antso ireo administrateur civil tahaka azy ihany koa ity farany mba tsy ho reberebe ny mpanao politika sy ataon'ny mpanao politika fitaovana ho fanakatsankana ny hetsika ara-politika. Laharana manao hevitra reny tsy midika hanonga-mpanjakana ina natahorana nahoana ary zay revo findram-panjakana reny tenambosy reny maafaka mamoro olona raha satria mala mpitondra fanjakana hoana izy ka nahoana olona ty avelana ty sy avelanao. Za dia magnome afatra amin'ny zazalahy rehetrarehetra daholo na préfet na chef district ampiaro ny lalàna nampianarina anareo fa aza manao baiko politika sy mpanao mazava misy ny statut mifezika sy miditra amin'ny fanaovana politika zany atsika fa mampiatra ny lalàna misy mampiatra ny lalàna velona. Raha misy olo mamoro vahoaka eo avela ho alalaka izy fa alefatsy fotsiny polisy ny gendarme isécuriser anazy. Namafisany fa tokony hapetraka faraka izay aingana ireo rafitra rehetra tapitra ny fotoam-piasany toy ny CFM na ny conseil du fampihavanana malagasy sy ny HCD2ED na ny haut conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit mba hipetraka ho arofanina manoloana ny zava-misy tahaka izao. Manoloana ny fisakana ny fanjakana ny hetsika kasain'ny antoko malagasy miara-miainga ho tanterahana ho imito distrika ny Fandrina dia nametraka antota taratasy fitoriana teo anivon'ny tribunal administratif ao Fianarantsoa ny ariva teo ny antoko MMM no ny fahitana fa tsy manaraka ny lalàna ny fipetra no raisin'ny fanjakana. Taoriny fitsipana sy tsy faneken'ny lehibe ny distrika ny Fandrina ny fivorina no kasain'ny antoko malagasy miara-miainga atao amin'ny Kianjasoa ambany avaratra imito ny roso tamin'ny fametrahana fitoriana teo anivon'ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana na ny tribunal administratif atao Fianarantsoa ny antoko malagasy miara-miainga androany. Tafapetraka androany zany ny lettre de requête nataon'ny antoko MMM vokatry ny zavatra nitranga tany Fandrina. Tany Fandrina manko raha na fangatahana mba hanao hetsika zany etsona ny mpikambana ny antoko ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga zany dia raha ohatra ka nahazo nanaiky ny maire nandahan'le izy kosa ny tao amin'ny chef district dia tsy afaka natao zany le izy nefa nikasaina atao raha zay taratasy ty zay nijerena zany dia tsy azo atao le izy nefa nanetreretina hoe rapisy no anaovana azy. Dia manambara ny lehiben'ny antoko malagasy miara-miainga fa hoe amin'ny lehiben'ny antoko azy adidiny
ny miaona amin'ny vahoaka adidiny ihany koa zany a ny miaona amin'ny mpikambana mba hahafahany fampiresadresaka sy fanakalo hevitra amin'ny vahoaka sy amin'ny mpikambana ary adidiny ama lehibe ny toko azy zany zay zavatra zay de izay ny antony nanaovany an'ireo ny everana hoe anaovana an'ireo hetsika reo sy ny eritreretina mbola anaovana azy zany a ao ambositra andrasana araka izany izay didy ho avoaka ny fitsarana misanany ady amin'ny fanjakana momba ity fitoriana napetraky ny antoko malagasy miara-miainga ity manambahiny ihany koa isika amin'ity alina ity dia andriratavila avy amin'ny bureau politika ny MMM miarabanao tonga so eto amin'ny plateau-ny amin'ity alina ity araka ny fanambarana navoaka ny lehiben'ny distrika ny Fandrina Omaly dia tsy nahazo alalana ny MMM anao hetsika tao amin'ny commune Imito eto indrindra ianao andriamatoa andriratavila hitondra fanazavana mahakasika izay Falmeraba antsika ekipan'ny vaovao eto amin'ny Kolo TV ary ankafaliana trano no afahana mitafa amin'ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'izao ainao manjery zao araka ny teninao marina tokoa nisy ny hetsika izay nikarakarain'ny MMM tao amin'ny faritra Amoronmany ny voalohany distrika ny Fandrina commune Imito zay nisy ny hetsika ho karakaraina ionana amin'ny vahoaka zay nahazahoana fandrarana ary lettre officielle avy amin'ny lehiben'ny distrika tao amin'ny Fandrina faharoa manaraka izay ihany koa tao amin'ny distrika Anambositra dia mbola nisy ihany koa ny fandrahonana natao ny tompon'ny trano zay tokony anaovana ny hetsika ionana amin'ny vahoaka ihany koa ao amin'ny distrikana Ambositra zay tokony atao ny sabotsy faharoa amby roapolo ny volana aprily ho avy zao araka ny fomba fijeriny avy amin'ny MMM ara-dalàna ve zay fanapa-kevitra no raisin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny lehiben'ny distrika ny Fandrina zay raha nanao ireo hetsika ireo ny MMM dia nanaraka ny procédure rehetra zay voalazan'ny lalàna ary ny andin'ny fahaenina amby roapolo ao anatin'ny lalàna mifeny antoko politika amin'ny lalàna 12 sy 20 tsipika aotra 12 dia milaza fa anjara andraikitry ny antoko politika manaja toy ny anakandrimomaso ny lalam-panorenana sy ireo lalàna hafa manan-kery mifandraika aminy natao zany mandray anjara tanteraka ihany koa amin'ny fitazana ny olom-pirenena ary zay no antony ifampitazana andehanana manao an'ireny hetsika anabeazana ny olom-pirenena sy ifampizarana ny foto-kevitry ny MMM ireny manaraka izay ihany koa dia mamolavola ireo mpikambana zay ny voalaza ao anatin'ireo andinin'ireo ary manao tatitra amin'ny fiainam-bahoaka sy ny raha-pirenena raha ny voalaza zany ao anatin'izay lalàna zay dia nitaterahan'ny MMM antsakany sy andavany ireo voatondro rehetra tao anatin'io lalàna io ary mbola manamafy zany ihany koa ny andininy fa 7 ao anatin'ny io lalàna io ihany izay milaza fa azo atao ny manao fivoriana sy hetsika famorim-bahoaka ny antoko politika malona izay trangana tao hoe fanitsakitsahana lalàna verina izay araka voalazanao zay ao inona no fipetrano raisin'ny MMM mazava ho azy ny MMM manoloana ny zavatra mitranga toy izao dia tsy maintsy mandray ny fipetra ampahendrena tokoa raha iverenantsika ireo antoko politika izay manohana ny fizao-pitondram-panjakana zao dia nahazo nanao hetsika akalalàna akalamanjana tsy nisy sakatsakana raha tsy ilaza fotsiny ako ny hetsika izay nataon'ny Freedom tao Antanety Behivato tamin'ny 17 martsa ny hetsika natao tao Tomasina ny 14 aprily ny hetsika natao tao Panefena Voemara tamin'ny 12 aprily ary farany teo ny tao amin'ny Kianjanambositra zay nisy tokoa ny fiantsona ny filoham-pirenena zay aperinasa hofidiana zay ny tranga tao ary indrindraindrindra samy misarotra ny akanjo volomboasary izay ihan'ny TGV hatramin'ny filoham-pirenena tao zay azo mpangona zany fa hetsika ara-politika tanteraka noho izany rehetra zany dia nandray fipetra ny antoko fa natsahatra aloha ny hetsika izay tokony natao tao Imito ary eto ny tenako dia makahery ny be ny tanàna izay lany tamin'ny anaran'ny MMM tao Imito ary makahery ihany koa ny vahoaka izay fantatra
fa tena efa dodina ny andro fionana tamin'ny filohan'ny MMM io tao imito mankahery anareo fa tsy maintsy mbola ho tonga ny fotoana zay afahantsika miona ary manao bebe kokoa ao anatin'izay manaraka izany raha mikasika ny etsika tao ambositra dia tsy maintsy natao ny famindrana ny toerana ary eto dia holazaiko fa nifindra ao amin'ny Samandrosoa Ambobary Ambositra izany toerana izany ary ankasitrahana tanteraka ireo ao amin'ny FJKM nanaiky napindrana izany toerana izany andraisana io fionana amin'ny vahoakany Ambositra io fa telo manarak'izay satria ao anatin'ny fanarahan-dalàna nanaovantsika ny etsika rehetra ametraka fitoriana eny amin'ny tribunal administratif ny Fianaratsoa ny MMM fitoriana zay mizara roa tanteraka satria izay ihany koa ny procédure tokony atao dia ny voalohany amin'izany mampianto ilay fandarana izany hoe suspension de l'interdiction faharoa manaraka izay dia manafoana ny fandarana izany hoe miditra ao anatin'ny annulation de l'interdiction zay no fepetra ho raisiny MMM ao anatin'izay rehetra zay isorina no Andriamatoa Andry Ratavilany va enteto amin'ny fampahalamba vonikolo nitondra izay tsara ho fantatra izay teny farany amin'tinantsika ny voalaza rehetra ary raha ny nahafantarana izany Andry Rajoelina izany dia niary tokoa ny fahafahana maneho hevitra ankehitriny nefa ny izy no mivadika amin'izany nataony izany ary fomba fanao politika efa nilozan'ny toetrandro izany famerana ny olom-pirenena tsy aneho hevitra sy tsy ifamory ankalalahana izany marika izany fa malemy tokoa ny fitondram-panjakana ary ny MMM dia efa nandresy ny mpanao sakatsakana ary mbola vonona hiady amin'izay rehetra sakatsakana hitranga ary tsy maintsy andresy anangana ho avy tsara ho an'ny firenena isika ka tsy maintsy manova ary tsy maintsy hovaina reo fomba tsy nety teo aloha vonona tanteraka ny MMM hiatrika izany ady rehetra izany ary tsy maintsy andresy eto dia mitondra fisaorana ho an'ny tsika rehetra izay manaraka izao fampalalam-baovao izay ny tenako ary manao veloma mahafinaritra atsika amin'ny manaraka indray izany makasika an'iny fa tsy misy ny finiavana politika avy amin'ny fitondram-panjakana hiadiana amin'ny kolokolo eto Madagasikara hoy ny filohan'ny CSI na ny komity mitandro ny fahitsina antony iray mahasarotra ny fanasaziana ireo tompona ndraiky mpanjakana tratra manao kolokolo ny tsy fankatoavany commission de la mise en accusation eny anivon'ny anteny miara-pirenena ny antota taratasy ahafahana mirosa amin'ny fanenjehana ireo tompona ndraikitra ireo hoy hatrany ny CSI nandritra ny tatitra 2024 tetsy Antaninarenina androany fitiny koloina tao anatin'ny 5 taona ny signy CSI Comité pour le sauvegarde de l'intégrité nanomboka tamin'ny taona 2024 hatramin'ny androany tsy nisy fankatoavana ny commission de la mise en accusation eo anivon'ny anteny miara-pirenena ny antota taratasy ahafahana miroso amin'ny fanenjehana ireo tompona ndraiky mpanjakana voasaringitra amin'ny kolikoly na fanodikodinam-bolam-panjakana hoy ny filohan'ny komity mitandro ny fahintsiny nandritra ny tatitra androany tsy firisona amin'io izay tsy ahafahana mampiakatra ny raharaha eo anivon'ny HCJ ary mahatonga ireo trondro vaventy tsy hiaran'ny sazy ny farany ny zavatra mihisatra zay zany tena malahelo tokoa raha quinquennat ray manontolo no lany eo anatrehan'ny anteny miara-pirenena dia tsy misy na iray ara na iray ny mise en accusation eo anatrehan'ny fitsarana avo ny haute cour de justice moa izany nefa raha antsika mahalala fa malheureusement au niveau du gouvernement ministre nous tsy maintsy atao mise en accusation amin'ny haute cour de justice dia raha tsy ozy izy nareo hoe ary tao tsy voasazy mihitsy zany le gros poisson eto Madagasikara ka miandry ny parlement zay anao mise en accusation mba hisy gros poisson mba voasazy ihany zany amin'ny fanaovana kolikoly sy détournement de fonds raha ny fanazavana tsy misy ny finiavana politika ho an'ny fitondrana amin'ny ady amin'ny kolikoly mihisatra ny fanatanterahana ny lalàna eo ihany koa ireo karazana autorisation de poursuite izay sakana amin'ny fanenjehana ireo manao fanodikodinam-bolam-panjakana ohatra amin'izany ny fahatarana tamin'ny fandaniana lalàna nananganana ny aray tao anatin'ny 3 taona ireo didy fampiarana samihafa izay mbola andrasana hatramin'ny androany ka ny tiako lazaina tamin'ilay hoe mihisatra zany tsika raha ny sitrapoko manokana dia amba tamin'ny taona 2019 iny
dia efa nipetraka ny aray fa telo taona le izy vao nipetraka ary ela be zany a les procédures ny fandaniana ny décret d'application ary nisy ataontsika hoe somary détourner ny attention anay moa tamin'ilay loi idéal 100 izay navoaka tamin'ny juin 2020 ary heritaona maharitra ny négociation sy ny fitadiavana marimaritra iraisana zay voalany ny lalàna iny ka ny tianay ho lazaina zany hoe tianay ho afainganina be deabe nge ny décret mbola andrasana ary be deabe ireo fanatsarana zay azo atao ary manateny zahay zany a fa ho aingakaingana kokoa fametrahana ny zavatra rehetra zay ilaina mba aomby ny ady amin'ny kolikoly a androany tontosa tetsy amin'ny Brown CSI Antaninarenina ny tatitry ny asa vita ny taona 2024 sy ireo tolo-kevitra avy amin'ity komity mitandrona ny fahitsina ity ametrahana ny fanjakana tsara tantana ankoatra ireo isanao mafisin'ny CSI androany tokony hananganana ny PAC ao Fianaratsoa eo ihany koa ny fahafahana manao ny enquête patrimoniale izay zava-dehibe amin'ny ady amin'ny kolikoly nankatoavin'ny filohan'ny seny na ny vao miara-maloatena misahana ny fifidianana omaly ny fahazondalana nanao fanarahamaso ny izotra mpifidianana eto Madagasikara ho an'ny Andrimaso FFKM ny taratasy fangatahana izay napetraka izy ireo ny 2024 ny volana Martsa 2024 maharitra heritaona azo avoazina ny fahazondalana azony ary afaka manaramaso malalaka ny dingan'ny fifidianana rehetra tontosaina mandritra izay fepitaona izay araka izany ny Andrimaso FFKM ny fanaramaso akaiky ny fifidianana ataony FFKM ankehitriny izay mampiatsara ny tranga tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teto Madagasikara ny 12 ny volana Desambra taona 2024 dia ny ihany koa ny atsika misy sainto vetivety ao anatin'ny doka fohy mbola hanambahiny sampana fampalam-baovao rehefa avy ao anatin'ny tapany faharoa Fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fanatanjahantena ho amin'ny fampandrosoana sy ny filaminana ministera tanora sy ny fanatanjahantena sy ny fikambanam-be irasapirenena momba ny fahasalamana dia manolotra ho antsika hetsika ho an'ny fandriam-pahalemana sy ny fahasalamana amin'ny alalan'ny fanatanjahantena ny alahady 13 aprily amin'ny valora sasany maraina manoloana ny lapantanàna nanalakely azakazaka manodidina ny arabe ny fahaleovatena arahina fialamboly ara-panatanjahantena toy ny street fight zumba danse orientale danse africaine fampisehoana dimihaja hetsika ho an'ny rehetra mahay maipona ary tsy misy fisoratana anarana mitondra fanamina ara-panatanjahantena miaraka amin'ny t-shirt fotsy ho an'izay manana partenaire commune urbaine Antananarivo comité olympique Malagasy ASIF Université d'Antananarivo présenté une sponsor Telma boisson officielle eau vive marquez des points pour le peuple et la planète. Vous étiez très nombreux la première fois et cette fois, on vous offre encore plus. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Je dis bien 20%. Offre valable jusqu'au 15 mars au 15 mai. Alors, n'attendez plus. Rendez-vous dans nos showrooms Batimax, Anjar et Tsarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi.
ina dia vita amin'ny soja voafantiny mba hampatsiry ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Andao ilalao fa loka maro no zaraina ampitombo iny vitanao fa mety azahoana hatramin'ny fiarakodia. Fiarakodia tsotra ny fomba fandraisana anjara. Manangona étiquette triangle à la vache qui rit enina misy sary personnage Disney samihafa. Apetao amin'ny taratasy fotsy misy anarana, ny adresse, ny CIN ary numéro téléphone anao. Ataova anaty valoka aratero mivantana any amin'ny Somadis tsara lalàna na alefaso amin'ny boîte postale 590. Ny fisarihana dia atao amin'ny alarobia fito jona amin'ny roa ora ao amin'ny Somadis tsara lalàna. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Isoanatrany ianao tsy misaraka aminay mamerina ny araba tafaverinao somatsara atao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao hanokafantsika izay tapany faharoa izay avy hatrany ara-dia nampitombo ireo fitaovana ampiasain'ny tafika malagasy ny fitondram-panjakana hiatrehana ny fividianana natolotry ny filoham-pirenena Andry Rajoelina Androany teny amin'ny premier bataillon d'infanterie Ivato ny angidimby Airbus H 130 vaovao an'ny tafika araka izany nosoloana ilay fiaramanidina Kazar CN 235 izay tsy voalohan'ny fanjakana malagasy ny vidiny kalasa ny orinasa frantsay Sofema ny alarana Efson. Raha iverenana efa nisy ny fividianana fiaramanidina Kaza CN 235 ho an'ny tafika anabakabaka ny taona 2024 saingy niverina nalain'ny orinasa frantsay Sofema izany ny taona 2024 noho ny tsy fahavitan'ny fanjakana ny fandoavana ny vola araky ny fifanarahana. Tsy ivona efatra tapitrisa euro ny vola efa nalohan'ny fanjakana ampahany tamin'ny vidiny ny faha 20 novambra 2024 anefa nalain'ny orinasa nividanana azy teny ampelantanany ny tafika indray ny fiaramanidina noho ny tsy fitohizany ny fandoavam-bola ary tsy nisy ny famerenana ny vola efa lasa tany aloha. Volana maro taty aoriana no efa niparitaka tamin'ny fampahalalam-baovao aza izany nanandiso izany ny général de corps d'armée Rakotonirina Richard ministry ny fiarovam-pirenena tamin'izany. Roplanina samihafa hitanareo tafiditra amin'izany ro angidibina hélicoptère tazanareo ary efa tazanareo teto ny avion Kaza tamin'ny 9 Jona 2024 izy io nefa dia mbola misy modification technique na fanamboarana tsy maintsy atao satria tsy afahantsika mandatsaka platsaka amin'ny elinaina ohatra ary mbola misy pisipitsiny samihafa ara technique izay tsy valaparako eto izay tsy maintsy mbola amboarina ary tsy afaka ampiasaintsika zany raha tsy vonona tsara ny fiaramanidina. Marihana fa ny fitondram-panjakana malagasy dia efa nandoa ny apahany betsaka amin'ny vola ividianana an'izany roplanina Kaza izany izay mbola ny Afrika Atsimo ankehitriny. Taoriny io tranga io nametra-panontaniana ny maro amin'ny hoe manao ahoana aiza ny mangarahara amin'ny fahazahoana ity angidimby Airbus H130 ho an'ny tafika anabakabaka ity. Izao lanonana zay tanterahantsika izao dia proof mivaingana ny finiavany fitondram-panjakana amerina ny asan'ny folo alin-dà malagasy sy ny fanomezan-danja ny asa masina izay atsoroan'ny folo alin-dà manerana ny nosy.
akoatra ny fiandrasana fanazavana amin'ny fifanarahana tamin'ny mpamokatra ity Angidoby Airbus H130 ity andrasana ihany koa ny afangarahana amin'ny fampiasana ny volam-panjakana nampiasaina tamin'ny anividianana azy ity Angidoby ity izay entina anamafisana ny afandripahalemana mialoha sy mandritra ary aoriny ny fifidianana raha ny nambaran'ny ministry ny fiarovam-pirenena. Ny voka tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ny fandraisany Madagasikara anjara amin'ny fivorian'ny tampon'ny filoham-panjakana sy ny lehibena gouvernemanta ao anatin'ny vondrona Komeza andian'ny 12 ny volana Jona 2024. Ny votra ihany koa ny fanamboarana ny tetibola anatin'ny ministera ny filaminam-bahoaka ary sy ampahany alefa amin'ny famitana ny asa fanamboarana ireo foibe fitaleva-pasitra ny filaminam-bahoaka misa 12 sy ny komissarian'ny polisy misa 17. Eo ihany koa ny karakarana ny fifampijiniana amin'ny fanatanterahana ny drafim-pifaninanana ahitana vahaolana maika sy maharitra ahafahana manarina ny orinasa Sekren any Antsiranana. Farany ny nandraisana ny didim-panjakana manindry ny Raharo Arlala Roberto Tsinuka Mikael ho consul général eo anivon'ny consulat général de Madagascar any La Réunion. Tonga tamin'ny fotoana andraisana ny vahiny indresika tomboko lasy tomboko vavy amin'ity alina ity dia randrian'irina mialy avy amin'ny tetika Saskor miarabanao mialy tonga soa eto amin'ny plateau ny kola amin'ity alina ity fantanina napetraka voalohany avy hatrany dia ino marina ity tetika Saskor izay resahanareo ity ary inona ny tanjona ao anatiny. Miaraba ny Laria dia miaraba ihany koa atsika ny tokantrano izay manaraka izao fampahalalam-baovao izao. Ny tetika Saskor moa raha lavaina dia hoe suivi citoyen par les OSC de la transparence et redevabilité de l'éducation na ihany koa fanaraha-maso ny mangarahara sy ny tamerina-draikitra eo anivon'ny fanabeazana fototra iantsoroan'ny firaisamonim-pirenena. Ny tanjon'ny tetika asa moa dia hanatsara ny vokatra sy ny kalitaon'ny totry ny fanabeazana fototra eo amin'ny sekolim-panjakana manerana ny faritra 7 esan'ny tetika asa dia ny Atsimo andrefana, Anosy, Analamanga, Menabea, Vatovavy, Fitovinany ary Androy. Dia izany tanjon'izany moa izany tsy tratra raha tsy misy ny fahaizana ny tsinjara sy ny tantana ny enti-manana ary ny fiainan'ny kolikoly sy ny fanodikotonam-bola eo amin'ny sehatry ny fanabeazana. Isan'ny paikady apetrakinareo anatrarina izay tanjona lazainao izao mialy ao anatin'ity tetika Saskor ity dia nisy ny ady hevitra izay mikarakarainareo nandraisan'ny avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena anjara ny avy amin'ny FEFI ary ny firaisamonim-pirenena mazava ho azy manahoana ny akon'izay ady hevitra nikarakarainareo izay. Arak'izay voalazanao izay moa izany dia nikarakara ady hevitra izahay mitondra ny lohateny hoe fanabeazana tsara kalitao inona ny zava-misy ankehitriny sy ny fanambiatrehana izay nandraisan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny firaisamonim-pirenena ary nivondron'ny FEFI avy any Morondavanjara. Raha miresaka amintsika hoe FEFI dia hoe farimbonezaka ho amin'ny fampandrosoana ny fanabeazany fotony izay didim-panjakana laharana 524 tsipika 700 izay fikambanana napetraka eny anivon'ny sekolim-panjakana ambaratonga voalohany sy faharoa anatsarana ny fitantanana ny fanabeazana izay. Ka io sehatra io no ahafahantsika olom-pirenena tsirairay avy mandray anjara mivantana amin'ny fametrahana an'izay hoe fanabeazana tsara kalitao izay. Ka izay indrindra ny tanjon'ny ady hevitra izay ampafantatra bebe kokoa mahakasika an'io fikambanana FEFI io manahoana ny fizotrany ary ahoana ny tena andraikitra zany atao anatin'izany sy ny andraikitry ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny firaisamonim-pirenena moa mazava ho azy. Nanahoana ny atao hoe tsoakevitra sy ny hoe zavatra azony sotoana nandritran'izay débat nokarakarainareo izay satria mpandray anjara feno reto nasainareo anatrika izay natotosa izay débat izay.
raha miresaka fanabeazana moatsika dia sehatra lehibe zany a eto Madagasikara izay mampandroso ny firenena ka indramiko ngamba le teny talen'ny fanabeazana fototra sy fibeazana ny zazamadinika hoe fanabeazana zany ny voalohany indrindra mpandroso firenena ka raha te hamotika firenena ianao dia ny fanabeazana no kitihana voalohany ka zany hoe ny tena zava-dehibe zany dia ny fandraisantsika olo-pirenena rehetra ny andraikitra tandrifiatsika ao anatin'ny fanatsarana ny tolotry ny fanabeazana izay. Adevitra na débat efa totosa tetsy amin'ny arivo faravohatra izay raha tsy diso mialy débat izay noho ny fiara-miasa ihany koa dia ho alefany avy eo amin'ireo firaisamonim-pirenena eto amin'ny fahitalavitra kolo manahoana ny ambangovango ny mahakasika izay mialy. Ny izay débat zay moa zany andeha eto amin'ny kolty viaraka voalazanao raha pitso alina amin'ny 6 ora latsaka folo adiny ray sasany no faharetany zany dia manentana antsika rehetra sahady anaraka ny ady hevitra hatramin'ny farany ary mino izay fa amaly ny fanontaniana izay manitikitika antsika tsirairay avy ny fotoantony ady hevitra raha tokosa moa tsy nahatratra ny fandaharana raha pitso dia afaka manaraka ihany koa ny pejy ny tetikasa score pejy Facebook na Instagram ihany koa. Isorina ianao randriana Irina mialy ny vahiny teto amin'ny plateau ny kolo tamin'ity alina ity. Saotra indrindra Hilary. Mitaky ny fanajana ny zony mandritra ireo zotra-pifidianana ho tanterahana eto amin'ny firenena ny plateforme de fédération des personnes handicapées de Madagascar izy ireo izay efa nandefa sosokevitra tamin'ireo tompon'andraikitra isa tokony ka tokony irisona ny fampiarana azy isorohana ny fahaverezanjony ireo olona manana fahasembanana olona saina. Olona mananjo afaka misafidy izay olona everiny fa tokony hitantana ny commune, ny district ary ny fireneny ireo olona manana fahasembanana. Ho an'i Madagasikara, voatsembatsemba ny izay zo ifidy izay ho ny plateforme de fédération des personnes handicapées de Madagascar. Efa tamin'ny taona 2024 izy ireo no nandefa sosokevitra tamin'ireo tompon'andraikitra isan-tokony voakasika mandritra ny fikarakarana ny zotra-pifidianana saingy tsy tafapetraka hatramin'izao izany ka hitakian'izy ireo ny ampiarana azy ankehitriny. Resaka tenin'ny tanana amin'ny fampielezan-kevitra tokony ataon'ny CENI ao anatin'ny budgetany ny tenin'ny tanana. Raha ohatra ka tsy manam-bola ny CENI dia ataontsika condition ho an'ny candidat izay mirotsaka ny engagement anisy ny tenin'ny tanana amin'ireo le fampielezan-kevitra izay ataony. Raha ohatra tsika ka manao projection hoe 400 tapitrisa ny mponina eto Madagasikara ka raha raisitsika fotsiny ohatra ny 5,700 n'izay 400 tapitrisa zay efa bebe any efa mety any amin'ny 5 tapitrisa any hoany zany zay. Mandritra ny androm-pifidianana manana sosokevitra ihany koa ny PFPH MAD. Le birao fifidianana dia tokony ho ijerena akaiky hoe aiza le olona manana fahasembanana no mipetraka. Dia mba raha azo atao dia afindra amin'izay birao akaiky azy ny birao ahafahany mifidy. Na ataontsika hoe afaka mifidy izy amin'izay birao manakaiky azy fa tsy voatery hoe le birao voafaritra mialoha akory. Nisy koa sosokevitra momba ny ataontsika hoe urne mobile tokony misy urne mitokana zany. Dia iny zany no mitety an'ireo le olona manana fahasembanana any amin'izay fokontany misy azy. Momba ny service iny le resaka bulletin unique izay moa zany efa nanosokevitra mihitsy hoe ohatrohatra ny ahoana no mety ahafahan'ny olona manana fahasembanana manao cochage tsy mila olona ohatra fotsiny hoe asiana faritra azo tsapaitanana hoe amin'le bulletin hoe eto no asiana cochage dia manoratra fotsiny izy amin'ny stylo eo amin'ny toerana iny. Miantso ireo ambaratonga maefa araka izany ny PFPH MAD ampiatra ireo tolokevitra ireo.
lafombaovao tanteraka dia miahiahy amin'ny fahatapahan-dalana amin'ireo toerana fitondrana mpizahatany eto Madagasikara, indrindra ny any amin'ny faritra andrefana ny FNG na ny Fédération Nationale des Guides. Tsy afaka nipetrapotsiny izy ireo amin'izao haute saison izao ka nanentana ireo mpisehatra hitondra gony ho asiana fasika nampenana ireo lavaka indrindra ny amin'ny axe Beloha-sur-Tsirbihana sy Bekopaka. Ho tapaka tanteraka ny lalana amin'ireo toerana fitondrana mpizahatany any amin'ny faritra andrefana nosy raha tsy misy fandraisana ndraikitra haingana. Anatin'ny haute saison touristique na ny fotoana mahabetsaka mpitsidika ankilantsika ka tsy afaka nipetrapotsiny ireo mpisehatra amin'ny fizahatany indrindra mikamba ny FNG na ny Fédération Nationale des Guides ny an-toerana. Nanetan'izay mba anao zany ny zavatra zay azo atao sur place. Ohatra ny any amin'ny faritra andrefana zao misy ny fiarahamientan'ny mpitardia miaraka amin'ny commune sy ny solotenany ao amin'ny district na ny gouverneur dia ny fametanana ry zareo zany manetsina an'le lavaka rehetra ahafahana manokatra zany ny axe Beloha-sur-Tsirbihana miaraka amin'ny Bekopaka. Dia ankehitriny tsika zany zao manao fanitana indray zany zareo mba hoe hiara hitondra zay zavatra azo hifanampiana zany dia miantso ry zareo mba ny hitondrany mpisehatra ao anatin'ny fizahatany sac na ciment na sac gony zany ho asiany zareo fasika mba ahafahany zareo zany manetsina fotsiny mba ahafahana miatrika ilay fisokafan'ilay saison touristique. Vaolana vonjy-tavan'andro ihany ankilany no vitan'ireo mpisehatra amin'ny fizahatany filohan'ny Fédération Nationale des Guides androany. Takiana araka izany ny fandraisana ndraikitry ny fanjakana raha tiana ny anatrarana ny tanjona telo hetsy mpizahatany ho an'ity taona 2023 ity. Ny ataontsika androany zany aloha dia ny hoe mahasamba tompona ndraikitra zany na ny acteur rehetra anaty amin'ny fizahatany zany tokony efa samy mahatsapatena dia samy mety hoe tsy mifampiandry. Iza ndraikitry ny fanjakana fiobe ary misy ministère mihitsy misahana mahakasika ny resaka fanamboaran-dalana fa ny anay zany mba hoentinay hanatsarana ilay asa sy hanatsarana fahana hoe mitondra an'le mpizahatany dia samy mifanentana zany teny fotony hoe reto ny solution reto ny mety hoe vahaolana androany le izy fa tsy maharitra mba ahafahana manatsara ny fahatongavan'le mpizahatany. Hosakana amin'ny fiantsona amin'ny mpizahatany sy ny famarotana ny destination Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisany pirenena araka izany ny faratsin-dalana amin'izao fotoana raha tsy misy fanamboarana ho ny Fédération Nationale mpitardia ny faratsin-dalana izay mitarika fiakarany vidin'ny tolotra amin'ny fizahatany ihany koa ka anaovan'izy ireo antso avy raha tiana ny tazonana ny toerany fizahatany malagasy hoarina amin'ireo nosy manodidina. Mafisina ny fanentanana ny tantsaha any amin'ny fampiarana manerana ny nosy ny zezika organika ahafahana manampy ireo tantsaha-mpamokatra hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny vondrona STOI ho fanatanterana izany miara-miasa ny fitondram-panjakana sy ny sehatra tsy miankina anatin'ny politika 3P na ny partenariat public privé fanampanazavana. Mampiditra zany tsikelikely amin'izao fotoana izao tsika miditra amin'ny fampiovoarana, miditra ihany koa amin'ny fampiasana ny zezika organika, zezika biolojika izay efa hita fa nahitam-bokatra. Inona ny vokatra hita tao anatin'izay voalohany indrindra aloha tsy lafo ny vidin'izy ireny. Tsika an'izay afaka misitraka an'izay zany ny tantsaha eo amin'ny sehatry ny fambolena. Faharoa manaraka an'izay tsy manimba ny tany ny zezika efa hita ihany koa moa zany ny politika ny fitondram-panjakana izay iara-miasa amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny fanaparianana zany zezika organika biolojika izany efa nisy zao le fanarahana miaraka tamin'ny taom-batovy amin'ny fanaparianana ny sulfate d'ammonium izay hita ihany koa fa nahitam-bokatra eo amin'ny zany zezika organika izany ary efa miezaka ihany koa zany hoe apetraka amin'ny vidiny mirary zany io sulfate d'ammonium io mba ahafahany tantsaha rehetra misehatra ahafahany tantsaha amin'ny vidiny zezika moa zany ahafahana mamokatra betsaka. Latsaka ambany ary tsy omena toerana maizy azy ny mpampianatra malagasy
antony mampikorosofahana ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara hoy ny teo aniva ny syndicat-ny mpampianatra androany. Ny mpampianatra izay manamafy fa tsy maintsy mijoro amin'ny mampanabe azy ireo na eo aza ny amaron'ireo syndicat mijoro eo anivon'ny ministera mitaky ny zo sy ny tsara ho azy ireo. Daniela Minorso. Tsy voavoalohany fa efadrizay no natao tsinitsinina ireo mpanabe sy mpampianatra eto amintsika hoy teo anivon'ny syndicat des enseignants pour la solidarité à Madagascar androany. Isan'izany ny ara sosialy, ny karama sy ny tambo-karama izay tsy mitovy amin'ireo mpiasam-panjakana hafa ary indrindra ny fidiran'ireo mpanao politika mibaiko sy manome ohatra ratsy amin'ny asan'izy ireo. Tokony omena lanjany manokana ny mpampianatra hoy izy ireo ho fitsonjovana ny asa sy ny hoavin'ny ankizy malagasy. Fanomezana asina mpampianatra zany mbola tsy zany jerentsika ohatra hoe mpampianatra indraindray matimaty foana voakapa famaky tsy sisa reny zany mbola olana be dia be ary akoatran'izay koa ny resaka hoe tsy fitoviana lenta zany eo amin'ny indisin'ny mpampianatra raha par rapport amin'ny atao hoe mpiasam-panjakana hafa zany raha tsy teny fotsiny amin'ny hoe resaka indemnité de logement ohatra izay fantatritsika fa hoe amin'ny misy mpiasam-panjakana hafa zany efa tsisy latsaka zany hoe roa hetsy ariary zany tsony ny indemnité de logement mpampianatra mbola 14 000 ariary dia eo koa ny considération ny mpampianatra zany manana ministère pia nefa ny zavatra tsapan'ny syndicat zany dia misy miezaka zany nohatrany hoe tsy ampy ve le ministère efa hoe patron ray aman-dren'ny mpampianatra fa mbola misy olona hafa entité hafa ihany koa ohatra midimiditra lalina na amin'ny fanendrena mpampianatra na amin'ny affectation ana mpampianatra lasa mila valina hafa akoatran'ny ministera zany zavatra rehetra zany zany ditana hoe mitady amery asina n'le mpampianatra zany dia izay no hijoronay syndicat-nay. Ankilany tsy tokony atao ambanin-javatra ny mpampianatra malagasy noho izy manana didy aneo hevitra sy hitondra fanatsarana amin'ny tontolon'ny fampianarana. Isan'ny teboka voalohany amin'izany ny fampivondronana sy ny fampitoviana ny fomba fijerin'ireo samy mpampianatra manoloana ireo olana isan-karazany sedrainy amin'ny andavanandro. Mahatsapa zany le mpampianatra hoe ohatrany tsy fantatra tsony zany na hoe zarazaraina indraindray koa le mpampianatra mizarazara ny tenany satria misy mety ohatra hoe miandraikitra ny fram fotsiny miandraikitra ny fonctionnaire fotsiny syndicat miandraikitra ny mety hoe sortant ny CNFP fotsiny sy sisa maromaro ohatr'izay dia izay zany nahatonga ny mpampianatra angataka hoe itsika rangaha mba tsy hatonga atsika ho vato lampy tengenam-borona dia aleotsika mba hiezaka ho solidaire zany rehefa misehatra ao anaty fanabeazana dia tokony irahina anatsara n'le fanabeazana ary koa anome asina ny mpanabe. Tsy ahivana tsy nitsahany totongana tao anatin'ny 5 taona farany ny tontolon'ny fanabeazana sy fampianarana eto amintsika ho fanatsarana izany sy ny hoavin'ireo zaza malagasy nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fijoroan'ny syndicat des enseignants pour la solidarité à Madagascar tanjona ny ampifondronana ny samy mpampianatra ka hiaro ny tombontsoa iombonana. Vavonitra nga fiarahamonina dia miova endrika ny fanolanana ataon'ireo mpanao ratsy eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana tsy ireo vehivavy kely intsony lasibatra amin'ny fanolanana ihany koa ireo zaza la tsy ampy taona hoy ny teo anivon'ny fikambanana tsy miankina miaro ny zon'ny zaza tsy ampy taona ireto farany izay nandray an-tanana ary nitondra ilay zaza la 9 taona nisy nanolana teny amin'ny hopitaly. Ankizy lahy tsy ampy taona indray amin'izao fotoana no hiarany fanolanana raha toa ka ireo tovovavy kely tsy ampy taona no fantatra sy nisy nitory ho voaolana hatramin'izay ohatra amin'izany hitolotra ilay zazalahy 9 taona monja nisy nanolana teny anivon'ny fiarahamonina ny fahavoazany sy ny toe-pahasalamana izay nanilian'ny fiarahamonina azy no nahafantarana ny tranga niatra taminy raha nahita azy teny analakely ireo mpiaira sosialy eo anivon'ny fikambanana tsy miankina iray ireto farany avy eo no nitondra azy teny amin'ny hopitaly ka teo no nahafantarana fa tsy voavoalohany ny trangana fanolanana niatra tamin'ity zazalahy kely ity. Vao maro mpitsabo fa voaolana ilay zaza ary anankiray ihany koa akoatra ny tolotra kely satria anankiroa teo zany ny zaza nanaraka anay foana ary nitazominay mandra-pahitany ray aman-dreniny dia efa niona tamin'ny ray aman-dren'ilay zaza izay omaly ary mbola mitohy androany moa zany ny fiaonana ahafahana mifandinika hoe ahoana ny ahafahana hitohizana ny mifandraisana andraikitra amin'ny fahasalaman'ilay zaza satria ilay zaza dia tena hoe en danger zany ny ataoko hoe zavatra iainany satria zavatra efa répétitif ilay violation nahazo anazy
dia ny zavatra tsara mafisina zany dia zay hoe tena voamarina aloha fa voaolana hitolotra kely ilay zazalavalo taona sy ilay zokiny nanaraka anazy ihany koa zay efa voamarina ihany koa. Efa eo ampelatana mpitsabo hitolotra amin'izao fotoana ary arahina akaiky ny toe-pahasalamana sy ny momba azy. Manoloan'izay manao antsoava amin'izay rehetra voakasika ireto fikambanana tsy miankina ireto, indrindra ny ministera tompona andraikitra ijery akaiky ary indray andraikitra manoloana izao tranga izao. Araka ny ataoko hoe fanadidina izay nataonay zany tamin'ireo zaza victime ireo dia tsy ireo zaza ireo ihany no ataoko hoe niaran'izay resetra zay marihana aloha fa efa répétitive loatra zany zay kana azo an'ilay zaza satria azo lazaina hoe grave ihany ilay ataoko hoe toe-pahasalaman'ilay zaza zany hoentina anairana ny ministera ny mponina ny amin'izay mety fandraisana andraikitra hijerevana n'ilay toerana mihitsy satria araka ny vaovao ray tamin'ireo zaza ireo ihany zany dia maro ny tranga efa nisy zany momba an'izay zany hoe tranga efa pitety tranga efa matety piseho izay tranga fanolanana izay ary ny tena anaovana antsoavo dia tsy mijanona eo amin'izay ataoko hoe fanolanana ny vehivavy izay le fanolanana fa efa lehilahy ihany koa zany zao dia efa misy ny ataoko hoe victime amina fanolanana dia manao antsoavo voalohany amin'ny ministera ny mponina eo ihany koa ny ministera ny fiarovam-pirenena ny amin'ny ahafahana manao ny filaminana anatiny ny ahafahana mba manenjika an'ireny olana vandoza ireny dia miantso ihany koa indrindra ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny amin'ny ahafahana mijery an'ilay fitsaboana izay tokony ho sahaza an'ilay zaza. Hatreto sarotra ho an'i Madagasikara ny ady amin'ny fanolanana raha tsy misy ny fiara-miasa eo amin'ny tompona andraikitra sy ireo fikambanana tsy miankina ary indrindra ny eo anivony ny fiarahamonina izay tokony ho samy toroka raha misy ny tranga. Ity tranga nahazo ny tolotra ity zao ny tambazotra tserasera no nafahana namantatra azy, trangana fanolanana izay efa niverina matetika ka nanimba ilay zazalahy kely. Tratehaka atao amin'ny faritra ny Masiny Mahajanga ireo mpitsaponenana Kongole telo mianadahy saika andeha antsokosoko ho any amin'ny nosy Mayotte ny maraina teo. Tamin'ny fanadihadiana natao azy ireo no nahafantarana fa misy 7 ireo Kongole ireo no niarady saika hiazo ny nosy Mayotte saingy ny telo ihany no sarona. Anja Robert Kolo Mahajanga. Mpitsaponenana Kongole miisa 3 saika iondrana sambo andeha antsokosoko any amin'ny nosy Mayotte no trahatehaka tao amin'ny faridranomasiny Mahajanga atao amin'ny fokotany Antanambaosotema tokony tamin'ny 2 ora sy sasany maraina teo. Mpitsaponenana avy any Congo miisa 7 no tafarady io saika iondrana sambo antsokosoko any amin'ny nosy Mayotte io saingy revo tao anaty aizina nandeha tongotra tao anaty ranomasina izy 3 mianadamianaka ireto ka niantso vonjy tamina mpanarato zay sendra azy ireo araka izao fanazavana izao. Rehefa teto Majunga zareo dia nanana hevitry ny handeha ho any Mayotte dia nisy kapitaine Tsambo moa zany malagasy izy io dia niresaka tamindreo milaza fa hitondra zareo any Mayotte dia tamin'ny alina amin'izay zany fanarandreo dia saika handeha ho any Mayotte araka ny filazan'ilay madama teo dia rehefa anday zareo dia nagnitsaky ny fotaka igny laza le kapitaine fa embarcationné ny ery au large dia niaraka zareo tamin'ny voalohany misy 19 zany isandreo dia niaraka zareo araka ny tenindreo dia saingy tsy afaka zany le zanaka madama ty dia tavela taty aorina dia rehefa tavela farany amin'izay andro mohalina koa dia tsy fankahita zany zareo teo amin'ny fotaka be moranomasina io moranomasina amin'io mody ranomasiny tsisy sorona zany. Rehefa tsy fankahita zareo dia tsy nahy tsy misy avaratra reo olona anankitelo reo fa ny namandreo miaraka amin'ilay commandant dia lasa. Dia rehefa tsy nahy tsy misy avaratra zareo dia tonga le PCR nahita le PCR zany zareo dia nangataka sekoro. Dia tonga le PCR namonjy zareo teo dia ny PCR koa maniantso zay tato amin'ny brigady dia rahana nagnavotra zany zareo dia after somantsara zany izy anankitelo. Rehefa nanontaniana io madamo io dia milaza izy fa le mbola misy zanany anankefatra miaraka amin'ilay commandant miaraka amin'ilay passager sasany. Nigady natao Antananarivo ny 12 ny volana aprily teo avy any Congo izy ireo niazo ny Mahajanga tamin'ny alatsinainy 17 ny volana aprily teo no nitsoka ny ady lavareny avy any Congo. Vola mitetina $200 isan'olona no sarandalana no takina tamin'ny reto mpitsaponenana avy any Congo ireto amin'ny fampitana azy ho any amin'ny nosy Mayotte. Mitoy araka izany ny fanadihadiana ataon'ny zandarmerie pirenena misana ny sisin-dranomasina eto Mahajanga
mahajanga amin'ny fikaroana ilay commandant sy ny vedette izay mbola misy olona eo amin'ny 20 mahery eo araky ny fanazavana. Tsy mifidy arapaka ireo mpaniendaka automasina zazalahy 12 taona voaroba kitapo no sady voambana antsimaranitra rehefa nirava avy nianatra. Lasan'ireo mpaniendaka ny kahe rehetra feno lesona nandritry ny taom-pianarana sy ireo kojakoja ilaina amin'ny fianarana. Erinora Zafimanana Kolo Toamasina. Zazalahy 12 taona hita eto amin'ity sary ity no niaran'ny fandrobana nataona olon-dratsy tao Mangarivotra Atsiony rehefa nirava avy nianatra tokony tamin'ny 9 lalana mahazatra fodiana isan'andro no miazo ity lalam-pasika ity. Sahabo 1 kilometatra eo ny elanelan'ny sekoly niravana sy ny trano hodiny. Mitantara ny nanjo azy ity tovolahy ity. Za zany tsy hitako zany izy fa izy mety nijorojoro takaizy dia za zany nahitsy. Dia monitaire zany za dia tatrapoka za dia nitodika za dia hitako izy nitanak izy dia lefa za dia kitapoko zany lava be tadiny dia tody tapoka dia noentiny zany le cartableko dia zany nitsoka nilefa. Tete za dia nitodika iny za dia hitako izy nitandraka izy dia nilefa za. Efa amin'ny enina riva za avy niravany avy nianatra dia efa maizina koa. Ilay zaza efa sempotry ny azakazaka nitsoka ilay mpanendaka no sady feno tahotra no tazany ny reniny teo ambaravarana. Izy zany nirava avy nianatra nirava tamin'ny enina dia tonga avy tany izy za mbola mitsipombary eo an-davarangana dia tonga avy any izy sepotra be sady efa mivazany ny akanjony. Dia tonga dia taitra monka hoe naninona ho ianao dia tsy niteny izy fa sady miakatra be masony izy amin'io tsemboka be. Dia fa naninona ho ianao dia sepotra be ihany izy dia ndana aloha misotro rano dia zaho izy tsy sotro dia fa naninona ro ianao dia zaho izy nisy nanenjika dia nisy nanenjika ahoana koa. Dia niteny tamina amin'izay izy hoe zaho izy nisy nanenjika dia nivotsitra ozy ny kitapoko dia latsaka dia niondrika ozy naka ny kitapo iny dia nikomondrinjareo ozy niatoko anahy. Dia za amin'izay ozy izy nahita niny antsa sady nambana ny antsa dia nahita niny antsa iny ozy izy dia nandeha nitsoaka. Dia le kitapo ozy tavela teo dia noentinjareo dia jusqu'à zao zany le kitapo tsy hita jusqu'à miaraka amina kahe nefa zaza avy nianatra. Dia ohatr'izay dia kahe rehetrarehetra zany lasany daholo. Ny cartable dia nefa zaza avy mianatra tsisy ninina anatin'ny kitapo io fa tsy fantako hoe tsisy ninina lafo vidy fa zaza mbola vao 6e zaza io mianatra amin'ny école Philadelphie. Dia gaga mihitsy na hoe inona zany androbaina an'ilay zanako zaza avy nianatra tsy haiko hatreretina mianatra amin'ilay école le Anna be rehefa hoe misy ordivana satria le kitapo le HP monko ny kitapony dia juste kahe rehetrarehetra mihitsy ny anatin'izy ihany. Dia tsy haiko mihitsy hoe inona ny tena marina amin'ity couloir ity satria misy olona nijorojoro zay teo dia nitanytaniko anazy hoe hitanao ny tareny sa tsy hitany tsy hitako izy fa izy nanao satroka dia nitapena ozy ny vavany dia tsy hitako dia mbola zazazaza ohatranareo asa fa lehibe dia fa lehibe ozy. Dia iny zany tsy haiko mihitsy ny amin'izao hoe olona efa tena hoe manendaka olona mihitsy ve sa hoe sabotage tsy fantako mihitsy aloha amin'izao fa miororo fatratra no sady malahelo ny reniny ity zaza ity amin'izao fotoana izao no ny afitsoko ny mpanao ratsy any amin'ny lalana fodian'izy ireo. Ny asa fivelomana tsy maintsy vonjeny ary tsy mody raha tsy amin'ny arivo. Tena malahelo aloha za satria kahe zanako ray manontolo zao nefa fa examen roa sisa dia tapitra ny taom-pianarana dia nefa le zanaka anay le anatin'le olona le tsy dia le hoe mahay be fa le mbola le mila tohanana mafy ireny nefa dia ny fitaovam-pianarana rehetrarehetra ny leçon hatramin'izay zany tsisy tsony dia mbola morona hividy kahe rehetrarehetra koa. Kahe rehetrarehetra koa dia mbola amerina ndika leçon koa zany dia aiza zany le fianaran'le zanakay amin'izao. Raha fiatraikany amin'ny fianarana aloha dia tena hoe kivy satria izy zaza tsy dia le maharaka be ireny fa le mbola mila le araka le teneniko teo mila tohanana be le mila taiterina foana reny. Dia nefa n'izao firy andro izy ake fa tsy nianatra satria tsisy kahe. Dia izao zany ianao mamorona mboalohany ndraika koa resaka kahe ray manontolo dia zany tena misy fiatraikany aloha tena ho kivy na le hoe ho afampanadinana kely finoana raha tsy araka nefa ampanaovina kory mbola vola koa le zaza hoe ampanenjehana malaky ampanenjehana kory hoe anonitra an'izay fotoana tsy nianarana izay aloha zany dia fa hitana izay zareo nefa milatsinainy efa examen koa dia examen iray sisany dia ahoana ary zany. Ankoatra ny famerenana ny fandikana ny lesona rehetra natao nandritra ny taom-pianarana niverina ny vidy fitaovam-pianarana vaovao indray ny ray aman-dreny ity tovolahy kely ity mba ahafahana miatrika ny toy ny fianarana. Amin'ny maresaka avy any ivelany dia olona 20 farafakely no namony ainy vokatry ny fifanosehana nandritry ny fizarahana fanampiana ho an'ny mponina tao amin'ny sekoly iray tany Yemen noho ny fasahirana na lalina iainan'ireo mponina any an-toerana efatra amin'ny taona 2024 mivelona amin'ny fanampiana ny ampahany betsaka amin'ireo Yemenita antony nampirohatra azy ireo hamonjy ity fizarana fanampiana ity sangy izao hatrado izay izao ny antsipriany izay eo amin'ny sarin'ny France 24. Fizarana vola ho fanamariana ny fiafaran'ny volan'ny Ramadan rapitso no nampiantsona ireto olona ireto saingy tsy nisy ny fandaminana ka anjatony ireo nifanosika monjy izany
valopolo farafakely no namony ainy nandritra izany izay ahitana zazamambehivavy maro firenena isan'ny tena sahira ny Yemen no ny fisian'ny ady atrano an-toerana efatra amin'ny taona 2024 ny telo pa efatry ny ponina any an-toerana dia mivelona amin'ny fanampiana amin'ny mahaolona avokoa antony nampirohatra azy ireo hamonjy ity fizarana ity ka izao nitera-doza izao misy ihany koa nefa ny milaza fa nisy ny pobasy nandritra ity fizarana fanampiana ity anjatony akilany ireo naratra mafy vokatra ity tranga ity hatrany dia niany koa tompoko lasy tompoko vavy no mamarana ny fiarantsika tamin'ity alina ity ankasitrano afenorotsy nisaraka taminay hatramin'ny farany raha mpitso amin'ny valora alina ny fotoanantsika manaraka tamin'ny fampahalaam-baovao samy mitombo amin'ny fahasoavana INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluarive, vous a présenté Nivavo. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.